Papouzinat Miss Monde 2025 eto amin'ny Girly Tips. Sandwave dia application anankiray ahafahana mandeva vola avy any ivelany mankaty Madagasikara. Raha amin'ireto firenena ireto ianao: Canada, Italie, Espagne, France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis na Irlande dia aza adino mampiasa ny code promo Girly Tips ahafahanao mahazo 10 € de bonus. Mba lazao anay hoe izy ny tena anaran'ny Papouzinat satria ny ahafantarany anao moa zany hoe Papouzinat fa mba tianao fantatra koa ny anaranao tena anaranao feno. Ny anaran'ny Papouzinat feno Andrianiaina Hertine. Dia avy aiza hoe zavy zany nahatonga an'ilay hoe Papouzinat? Nahatonga an'ilay Papouzinat narapetaka tany amin'ny namana. Dia tsy afaka intsony ilay izy fa efa iny amin'izay no entina nom de star amin'izao. Dia efa manina hoe Papouzinat mihitsy no natao anarapetaka. Nahatonga an'ilay hoe Papouzinat mihitsy natao an'ilay anarapetaka raikitra ny fisafidianana anarana hoe ndry izao dia ndry izao dia ndry izao. Dia izany atao hoe Papouzinat. Firy taona ny Papouzinat dia efa en couple vie? Papouzinat 20 ans. Mbola célibataire. Efa mianatra sa efa miasa? Efa miasa. Efa miasa, tsy mianatra intsony? Tsy mianatra intsony. Satria moa ny tena nahafantaran'ny olona anao hoe naman-kialangita, ao mba tantarao anay hoe inona tena nampinamana anareo roa? Nampinamana anay roa mpinamana tao anaty réseau. Fony izy mbola tsy nalaza dia efa mpinamana izay tao anaty réseau. Fa zao zay vao niona mivantana izay taty orina dia lasa mpinamana ny asaka foana. Araka ny tany olona anaty live moa zany ilay misy mikaptureny dia be dia be maneho hevitra hoe ikalangita kosa manao tsintsinina ny Papouzinat. Ao mba mifanazavana izay momba an'izay. Ny entraînesse kalangita izy mama dia za zanaka. Dia ny zanaka automatiquement tsy maintsy manaraka ny teniny reny. Dia ny fifampitondra efa ohatran'izany mihitsy. Efa mifana ohatran'ireny mihitsy izay fa misy fiainana mamy kely tsy hitan'ny olona ao ambadiky ny caméra. Dia ohatran'ny hoe ilay ao amin'ny caméra ny hitan'ny olona dia ohatran'ny hoe ohatr'izany fa izay mifankatia. Izy super fan ny zanany dia zanany super fan ny reniny. Izay zany nahatonga ny anarany hoe mama. Izay nahatonga ny anarany hoe mama. Ohatran'ny ahoana ny tena toetran'ny Papouzinat zany raha ny hitanay mantsy eny amin'ilay live ireny dia ohatran'ny hoe somary mitovitovy kely amin'ny kialangita foana dia ohatran'ny ahoana ny tena toetran'ny Papouzinat? Ny tena toetrako aloha zaho ouvert amin'ny olona rehetrarehetra. Ny toetrako hitany anaty live indray efa tena toetrako mihitsy. Ny olona mifanakaiky be aminay efa mahafantatra anahy hoe ohatrohatr'izany fa amin'ny mahazanaka kialangita anahy dia tsy maintsy hoe misy toetra hifanatra, misy toetra alaiko tahaka any aminazy. Papouzinat hoe efa hatramin'ny mbola kely no vavivavy toetra kely ohatr'izao sy hoe sarim-bavy sy ny ohatr'izay? Efa nanomboka hatramin'izay nahatsiarovako saina no vavivavy toetra ohatr'izao foana. Dia tsy mampaninana anao ve ilay tenen'ny olona hoe tain sarim-bavy? Non, tsy mampaninana satria marina izany. Tsy migene anahy. Dia nanao indray ny fijerin'ny fiarahamonina anao matetika mantsy rehefa hoe ao anatin'ny sehatry ny LGBTQ dia tsy maintsy mahazo vavaratsy foana amin'ny fiarahamonina. Inona no mety hoe hamaliana an'zareo? Ny andresako andreny olona manaratsiratsy eraky ny fiarahamonina ireny tsy rarahako satria tsiko zareo mamela anahy. Tsy mamela anahy sady tsy mampidi-bola anahy dia tsy rarahako. Sady tsy afaky ny jugeana amin'ny comportementako mihitsy zareo fa ohatr'izao dia ohatr'izao. Dia nanao ihany koa ny ray aman-dren'ny Papouzinat izy ve nanaraka ny hoe efa ohatr'izao zany ianao dia nanaraka izy sa hoe nisy fotoana izy tsy nanaiky ihany? Ny ray aman-dreniko nalala-tsaina dia nanaja ny safidiko hoe rehefa izay ny tiany zanany dia izay zany. Manao ahoana ny hevitry ny dadanareo sy mamanareo manoloana ilay hoe non mipetraka any amin'ny kialangita foana, tsy mba malahelo ve zareo? Malahelo izy zareo fa izay mihitsy ny safidiko dia lasa. Dia misy fotoana izy tsy mba mamangivangy anareo? Tsy mamangivangy anahy izy fa izany tonga mamangy an'izy zareo. Ianao ve indray andrano mety misy fotoana hoe hiova lehilahy tampoka sa hoe za hiala mandrakizay? Tsy hiova lehilahy ary tsy miova lehilahy. Gial pour un jour, égal pour toujours. Tena zany raha hoe misy mpamanja kely eo miasa tsara nanay koa vadin'ny Papouzinat dia ahoana nataonao vonona ve?
tsy miaraka amin'ny vehivavy ary tsy hiaraka amin'ny vehivavy. Zany hoe tsy mitempo amin'ny vehivavy. Tsy mitempo amin'ny vehivavy ny foko fa lehilahy tena lehilahy ihany no tiako. Tary mahatenenanay arany hoe ohatrany ahoana ny genre lehilahy babozina? Genre-na lehilahiko riche, homme riche, peu importe le caractère et tout ça, si vous êtes riche, drague-moi. Taty aoriana moa i babozina efa tena hoe be dia be ny tena androngatra be zany ny ataoko hoe manao andreny sarim-bavy, sarin-dahy sy ny taran'ireny ao koa moa ireo miteny hoe manao andreny ange mety kamiasa dia sao dia sanatria ary tena izay tokoa ny anaovan'ity hoe matetika mantsy rehefa ilay manao live nareo dia mety mahazo cadeau any amin'ny olona collaboration sy ny sisa dia sao hoe izay no nandrisika anareo hoe hanao sarim-bavy. Tsy izay efa sarim-bavy hatramin'izay. Efa sarim-bavy ary efa ny assume foana hatramin'izay fa taty aoriana nisy amin'ny mama izay vao izy no natoy izao hoe izay vao fantatry ny olona sy ny sisa fa efa sarim-bavy foana ary efa teny amin'ny fiarahamonina teny foana hatramin'izay. Dia ny amin'ny hoe kamo miasa indray izay miasa ohatran'ireny olona miasa ketraketra ireny fa tsy hoe akamoana hiasa ny anaovana sarim-bavy fa raha misy arangamba ny tena miasa izay ny voalohany izay miasa 24 heures sur 24 7 jours sur 7 donc tsy akamoana hiasa izany ny anaovana sarim-bavy fa izay ary ny tena miasa. Ny teny babozina teo hoe miasa 24 heures sur 24 7 jours sur 7 azonay fantarina ve izay asa izay hoe ino izay asa babozina izay? Io mivarotra amin'ny Facebook. Mivarotra reny hitanareo rehetrarehetra reny mivarotra izay manao live ohatrotra izany dia collaboration rehetrarehetra moa manaraka eny daholo. Ina ny passe-temps-ny babozina ankoatra an'ireny efa hitanay eny amin'ny réseaux sociaux ireny? Be dia be manao vacances, mivoakala, misotro toaka. Ina ny mba nofinofin'ny babozina eo amin'ny fiainana? Nofinofiko eo amin'ny fiainana anokatra produits cosmétiques ohatrany hoe salon de beauté malaza be international ohatrany hoe Feline, Dior. Ny babozina ve mivavaka? Ie, mivavaka. C'est Saint-Dieu-Mantra comme le doigt de la main ohatra izao fa ny fifandraisanay Saint-Dieu-Mantra tsy hisy idiran'ny olona rehetrarehetra fa entranay Saint-Dieu-Mantra. Fa maninona nareo rehefa mivoaka ety ivelany zany rehefa ilay mandeha ireny dia tsy manao fitafina vehivavy ohatra hoe manao jupe nefa nareo tena miteny hoe assumenay ilay izy? Problème eto Madagascar ny fiarahamonina mbola tsy ouvert d'esprit dia manahirana be hanao fitafy ohatr'izany aty izay fa manahirana satria mety hisy totraka amin'ny vato tampikery ampovoan'ara be iry izay na hiara amin'ny fitsaram-bahoaka tampikery eny Analakely satria ny homophobe dia izay tsy hanaovanay amin'ilay izy fa izay tena sa. Ina ny entako hoe cadeau tena tiany babozina indrindra nraisinao moa izany nomen'olona anao ary izay hoe nampalaza anao izay? Ny cadeau tena tiako indrindra nomen'ny olona tena tiako indrindra téléphone dia boty dia parfum. Laza be ihany koa hoe rehefa sarim-bavy, sarin-dahy sy ny ohatr'izay dia hoe manana papasaosy izy izay tia babozina manokana ve manana raha azo tenena hoy izao? Tsy manana papasaosy fa manana sponsor officiel. Sponsor officiel? Vehivavy. Namako. Inona ny laoka préféré an'i babozina? Laoka préféréako trafokena sy ravitoto. Raha hoe kay matsiro be zany. Trafokena sy ravitoto. Raha te haka ny babozina zany hoe hanao publicité dia aiza no manatona ny amin'ny mama ve sa ny amin'ny babozina sa misy numéro manokana afaka omena? Misy numéro ako manokana na ao amin'ny compte Facebook no miresaka. Izay collaboration rehetra ve dia afaka ataonao daholo sa hoe misafidifidy ianao? Tsy misafidifidy fa rehefa vola miditra dia ataoko daholo rehefa resa-bola. Za tia vola be dia vao maheno vola ny sofiko dia ho avy. Ina ny différence hitandry hoe nampiova ny fiainandry nanomboka teo hoe ndry nalaza? Différence hitako fotsiny izao ohatra hoe mandeha ohatra hoe mandeha mivoaka eny dia hitan'ny olona dia ohatra hoe any anaty boaty. Taloha izao raha makany anaty boaty raha tamin'izaho mbola tsy nalaza tsisy mpahafantatra tsisy mpahita dia efa zaho ihany no mizebra ny tenako hoe fa amin'izao mety hoe hitan'ny olona hoe babozina dia inona ny sotrondry, inona no andry. Raha mandeha eny an-dalana tampoka dia misy miteny hoe mekara dao araka aminay.
aiza ny ataoko hoe toerana tianao tsy diana satria tao anatin'le lève iny nareo le nalaza be hoe takio mba andeha ho any Andasibe molo iny dia miakoatra ny any Andasibe tsy haiko hoe efa tafy ianareo tsy tany zay fa akoatran'iny dia za koa mety hoe tianareo tsy diana ny toerana tiako tsy diana Sainte Magie zany eto Madagasikara dia Sainte Magie ny toerana tiako tsy diana raha ny ivelany raha ny ivelany Maldives dia Dubai ao mba hitantara ho story time kely zay ataoko hoe fotoana nahafabaraka anao indrindrany fotoana nahafabaraka anao indrindra nandeha vocal nandeha vocal dia nanao pozim-behivavy dia tratra masaina dia mipoziko tena sexy be dia teny Mahamasina dia nozako raha ny olona teny Mahamasina dia teny vao nivitanana pataloha nanasa tage nivitanana kapa sy ny tany fa tratra masaina tamin'ny sivy amin'ny andro alahady avy vocal lasa posy dia nozako raha ny olona be dia tena afa-baraka i babozina avy anarina any mety hoe hiteraka anangana fianakaviana fa fianakaviana entre relation comme ça manana eritreritra koa ve i babozina anao chirurgie manana eritreritra ary tena manana eritreritra ny anao chirurgie fa ny petit oiseau tsy asorana tena mba se feo anabandy aizy dia ahoana le ty inona vaovao tsy mahay firy taona ny relation andrina haritra indrindra embolana angamba farak'izay naharitra indrindra zay ary dia merci André tonga teto aminay dia farany angamba ny afatra tindry apita amin'ny fiarahamonina na izay tindry tenena rehetra misaotra betsaka anareo ny antso dia ny afatra tiako ampitaina amin'ny fiarahamonina mba entre anay LGBTQ mba mahalala-tsaina amin'izay fa efa monde moderne zao fa tsy tamin'ny andro ny antiquité tsoa fa efa monde moderne mila mahalala-tsaina daholo amin'izay mba miafatra koa ny mpankafy satria ny tena be dia be kosa ny nangataka hoe mba ampiakareo babozina misaotra betsaka anareo mpankafy rehetrarehetra dia kokoa be ho an'izay nanohana rehetrarehetra fa raha tsy nareo dia tsotro zao raha tsy nareo dia tsy babozina babozina tsisy anareo dia misaotra betsaka bye bye